tsotraky ny adjaina ny olotsotra tsy andany moa zany ny fitondram-panjakana ambony any fandrisotra fampitsindronantsy mihitsy ary raha zay ny kisarisary azo lazana azy itsekilan'ny fiainana andavanandro efa tena mampandady an'le vahoaka mihitsy vomaly zao ny banque mondiale no nilaza fa tsy esy tana masoandro na kely ary azo tenaina ka hiratra amin'ny lafin'ny toekarena eto Madagasikara nefa nandritry ny heritaona sy tapany le fitondrana Rajaonarimampianina amin'ny tenin'ny tanora ny lalalala ny rehare nitsangana ambony tamboho niakatra tany ambony tafo laza fa hoe efa tafaverina daholo ny mpamatsy voly iraisam-pirenena kefa tena mirosany amin'ny fampandrosoana io pleonasme moa zany hoe miteny zavatra ray amin'ny teny anankiroa mirosany amin'ny fampandrosoana nefa de io zany ny mpamatsy vola voalohany eran'izao tontolo zao ary mamatsy vola Madagasikara ihany koa no milaza fa maizina kitroka ny toekarena malagasy ary fanadihadina natao tamin'ny malagasy zay zavatra zay ary tetetoerana no nanaovana azy asa raha mbola hiakatra ambony tamboho hiakatra ambony tafo ihany manomboka zao le fitondrana Rajaonarimampianina ka mbola anoy laza fa hoe kely sisa tavela de tonga any paradisika vahoaka 12 tapitrisa amin'ny lafiny anara toekarena io fa ny hita moa zany eny andavanandro hita eny amin'ny tanàna rehetra eny na eto an-drenivohitra zany na ny amin'ny faritra any de tena milomany tanteraka hatramin'ny lohany efa dobo anatin'izany rano ratsy fofona mba tsy lazako zavatra fa ny vahoaka malagasy zay ny momba an'iny ny faharoa idirantsika vetivety aloha namananambinitsolo le raha era Madagasikara alohan'ny velarantsika tsara amin'ny fitoriana nataon'ny solombavambahoaka ary ko fantatritsika hatramin'ny maly vahintsika teto raha teo moa zany ny mpanamory Rado Raparlala mpitarika an'ireo mpanao grevy eo anivon'ny era Madagasikara reo ary tsika hitatsika hatramin'ny maly dia nkatso tanteraka ny fampandanan-draharaha eo anivon'ny era Madagasikara raha lisy denisy angamba raha araky ny vaovao azo dia fiaramanidina ray mba nanidina maly io ary mbola mitoy androany zany maly raha teo koa nisy ny ataotsika hoe araky fafaritry ny lalàna amin'ny raha toy izao ny karazana ohatran'ny hoe fitsarana kely teo anivon'ny saparana raha ny asa zany inspection du travail teo amin'ny andaniny sy ny ekilany samy nandeha teny toerana teny niaro ny eritreretiny zay mahatonga an'izy ireo manao an'izao zavatra rehetrarehetra zao ny aria hivato moa zany de araky zay lazain'izay hoe mikatso ny fandampandehanan-draharaha ny era Madagasikara mihitsy tsy araka an'izay voalaza ny mpitatana ambony eo anivon'ny era Madagasikara hoe olombitsy angereo manao azy ireo tokony hampandehan'le izy nisy réquisition koa moa maly raha fahafantarana azy misy tompona andraikitra ambony eo amin'ny fitandrona filaminina moa ny antso an'ny tena omaly rolia tsisy an'izany basy zany ny mpanao grevy moa ny teny hoe nisy basy ny tsika moa zany de tsotra eny ary andao atao tsisy basy tao fa ny mazava sy ny tsy azo valozana tsy azo lavina dia mikatso ny eo anivon'ny era Madagasikara mivoaka dao zao tonom-bola rehetrarehetra zao sy ny fomba mampanao atao anaty farangososona mamoehatra fomba mampanao no atao anaty farangososona mamoehatra tsy atao anaty farangososona fa tena hita mibaribary hoe atehery anankitelo amidinao de avy amidinao de fanao ndray atehery anankiroa fanao amin'ny vola meo papana zao vao fantatra hoe no fanaka le fa tamin'ny voalohany lalalala ozy ny tanora ny lazaina fa mividiny ho fana amin'ny
vidiny meo papana $198,000 zany ny zavatra atao zany kaiza moa tsy banky ropotra lera Madagasikara de zao mitraotrao zany a mahavaivay tena sahotaka tanteraka lera Madagasikara am'izao fotoana zao. Ina zava-misy ny ministra fitaterana sy ny tale général ny ACM araka ny voalazan'ny gazety Tsoratra Androany any am'le hoe salon de Bourget any Frantsa any io any amin'ny tanin'ny Malaly rehefa tonga any de rehefa mandeha any ohatrany hoe mandeha tonga any paradisa mihitsy zava-dehibe zany tena andrandray ny malagasy mihitsy andeha any Paris Frantsa ndre tena rehare zany de igny keo reo rola reo zany mpitondra fanjakana ambony zay miandraikitra mivatana anty olana goavana be mavaivay to nivaniera Madagasikara tia tonga any am'le hoe salon de Bourget. Inona le zava-misy any le zava-misy any namanana ambintsoa de arantirantiny firenena tandrefana eo indrindra amin'ny frantsay zany reo kalazana fiaramanidina raitra isa tokony misy mahararakivy mihitsy mijery ele sasa fa ay tena enjana za fiaramanidina zany zay nao rantiranty eo jereniny be sy maro de mba tonga any koa izy roa lahy de tenako manokana aloha te gaga fa ninona fa nga hividy rairay am'ireo zavatra reo nga sa hoe atsoatso manambola be de hividy andreo ohatrany tsy mampino zany ka ty arany banque mondiale amiteny hoe maizikitroka ny toekarena malagasy ary ty rehefa ary ty toerana misy anera Madagasikara mampoe gidragidra be azy zao ty hoe nankarama mampiasa ara ministera fanjakana mandoa azy na reo vola laina mampiasa vola laina hoe anaovana latsakemboka amin'ny retraiteny zany anaovana amin'ny pension any orina vola laina amin'ny karamany lazaina fa hoe ho atao etra vola laina amin'ny karamany ho atao am'le kitapom-bola le mutuel am'le fikambanan'ny mpiasa sa mpiasa am'le fitsaboana alain'le mpitatana amin'ny karama mpiasa reo rehetrarehetra reo fa tsy arotsany any am'le toerana tokony androtsahana azy volosany zany le mpiasa de tsy le vola nalasay zao nalasay fa mbola mila fanadiadina koa momba an'izany sao de nisy nanao aposy maro zany vola zany rehefa tambatra am'le mpiasa namana mapintsoa zany zany baky ropotra ato le era Madagasikara misavorivory tanteraka misy mpitondra ambony anakiroa mandraikitra mivantana an'izany era Madagasikara zany glablab nary amin'ny salon de Bourget ary mijery reo fiaramanidina raitra iran'izao tontolo zao arantirantiny firenena mpanambola any ary jereny firenena mpanambola any koa ny tena firenena tena mijery moa zany de reo amin'ny firenena arabo satria reo manambola be reo firenenreo ary mba te anabe vo zany andreo ataotsika hoe fitaovana eo ampilatana an'le firenena entiny mampandrosana zany firenena zany sy entiny miaro ihany koa ny firenena reny ny tena makany de io koa ny ministre ny fitaterana malagasy sy ny tale général ny ACM malagasy mba eo koa mba mijery nefa de fatatra zao namanana ambintsoa na tapaka elisy ray raha tsy voavity am'ireo fiaramanidiny reo de mbola makany any ny antony mahatonga le fitenena maninona makany de zao inona maromarina fa tsy vola tao aposiny na tany anaty l'armoire ny tokantranony tany tao ambany lamba tao anaty armoire tao no sokirina ka hoe ino netiny nandeha tany ny vidiny tapakila amin'ny fiaramanidina ny ondranany tany sy etoana ny hôtely bavata tsy maintsy hôtely 5 étoiles zao ny 400 euros 500 euros par nuit ataotsika le calcul rehefa aveo ohatrinina amin'ny ariary zany 500 euros par nuit zany tsy maintsy zany zao miaraka am'le toeram-pisakafoanana raitra be reny tsy volany manokana fa tsy maintsy vola mpanjakana no nanaovana an'izany de nefany tseny araka ny teny tanora tsy aninona any akory amin'ny lafiny rehetra tsy hividy raha mbola atao anaty folo taona raha zao toedraraha zao tsy avidy mihitsy
fa de faly ny tsangatsangana fotsiny toedra rato mahavaivay de mandeha makany enao ihany na tonga alizy na vaivay le raha Madagasikara mbola tsy afaka am'le aneksa be de le ary am'le zavatr'olona tsy ho takatra mandrak'izay dory zay lazaiko teo zay hoe natapaka elisy anankiray raha tsy ho voavidy am'le fiaramanidina jerenao de iny ny andanina ny volam-panjakana satria mino sy mihevitra le mpitondra fanjakana ohatran'izany fe tsisy afaka andididida azy ao fa zay sitrapony no ataony ka za volam-panjakana zany tsisy olana aminy zany fa robarobainy lanilaniny anaovany sitrapony misy mitena reto moty SMS ty hoe ndray amin'izy roa raha miaraka mivady aman-janaka mihitsy miaraka mivady aman-janaka na vakansy vakansy tenatenany amin'ny andro mbola tsisy vakansy afetiny ray raha teo koa amin'ny lahady de va any de akambana daholy fetiny ray apary mitovitovy amin'ny iran'ny tompoko la 0 marandri zany fa zany hoe samy hafa kely fotsiny zany re olona ny zava-misy zany ny zava-misy de tsitsika vahoaka malagasy mitoreva keto hoe ka tsy mahagaga raha mandeha ny hira hoe efa trotraky ny adi-tsaina saingy zao natrotraky ny adi-tsaina mbola manantena an'le tompo mbola manantena an'le Jesoa hoe indray andro any tsy maintsy ho avy ny fahazavana ary araky ny hirany rija rasolon-dehibe amin'ny hoe iarivavaka rehefa tena kitroka ny aizina de zay ozy manambara fa ho avy le mazava ka de zay fanantenana kinina amin'ny tompo zay angama sisa no azy atoeran'le vahoaka malagasy fa raha reto mpitondra reto de ny andetika an'le vahoaka malagasy any amin'ny farantsana mangitsokitsoka mandrak'izay dory zany ny zavatra ao an-tsainy satria tsy andana ny sainy akory momba zany vahoaka malagasy zany fa ny azy ihany mamay azy momba azy ihany mamay azy zay ny resatsika minitra vetivety roa limersa ohatra misy fanamarena kely aho resaka air Madagasikara io hoe matetika zany ny mpanjifa am'izao zany manome tsiny an'le mpiasan'ny air Madagasikara ary terena mihitsy moa zany araka ny nambaran'le vahintsika maly hoe manome tsiny an'le mpiasan'ny air Madagasikara fa tadiditsika fa tsy tompona andraikitra irery ao anatin'ilay raharan'ny air Madagasikara le mpiasa eo anivon'ny air Madagasikara fa ny mpanjifa zany na ireo zay olon-tsotra manome tsiny ny air Madagasikara de tokony manome tsiny ihany koa an'le mpitondra fanjakana satria samy tompona andraikitra ireo mba tokony ho fantatra ilay mpanjifa ny atezeran'ny mpanjifa aloha mety hoe normal ihany fa rehefa tezitra mpiasa ny air Madagasikara ianao zany de tokony tezitra indrindraindrindra ho an'le mpitondra fanjakana fohy be izay isan'ny tompona andraikitra voalohany ihany koa am'izay raharahany air Madagasikara zay marina zany namanambintso satria betsaka zay fanazavana samy nanao le mpitantana grevy zany amin'ny ainao manjerisa tokony amin'ny gazety An-tsoratra na eny toerana zany amin'ny toerana nanaovan'ny grevy eny manazava tsara hoe zao nge ny tena fipetrany ary efa nialatsiny tam'ireo mpanjifa retsy mpitantana koa moa zany ny tale général ny air Madagasikara indrindra fa le filohan'ny filakevitra mpitantanana moa ohatra nangingina tato ato mety niseo tele ihany izy fa tsy hitako angamba momba ty raha ira Madagasikara toy satria ngiaray voadobla sady votary am'le déchéance ny filohan'ny republika nangororona nangovotra tany izy satria talehan'ny kabinetra ny fiadidinan'ny republika no vota ty amin'ny air Madagasikara satria filohan'ny filakevy mpitantanana nefa ny atika eo mikotrokotroka zany misamboaravoara de ohatrany tsy de refiry izy fa nanazava ihany koa reo hoe zao so koa ny toerana misy anay fianako maromaro na mananambinitso fa efa mazava mpanjifa ihany le raha ary tombotsy ho an'ny mpanjifa nge io raha zao fitatahana gabo raraka sy zao toerana misy ny air Madagasikara am'izao fotoana zao sanatria vavana diny lela raha ohatra ka tsy misy an'izao ataontsika hoe fanonjokonjonana ny azo ny mpamokatra koko zao ny cocotier zao ka enjerahany koko efa loha
de sanatren'izany ny mpandeha sanatren'izany ny enjera miaraka amin'le fiaramanidina eo vokatra an'izay fitantanana gaboraraka zay ka tombotsy ho an'ny mpandeha ihany koa izy tia fa nilaza moa zany ny rehetra hoe aloha mihitsy aloha ajanona le izy a de amboarina vaovao tanteraka ny fitantanana de zay a vao afaka misonenitsy tsara milamitsaina tsara mpandeha hoe mba tena kompania mpitaterana nabakabaka manany maizy azy kosa zany era Madagasikara le izy ngetsotra e fa zany hoe rehefa tonga am'le toerana moa zany de fikitra amin'ny lakolera azy dita eo fa le izy tsotra io efa hita mibaribary io fa tena tsy mandeha am'izay aloha ny fitantanana n'lera Madagasikara ary ataon'le mpitondra eritrereto no ton'ny fananany manokana ny tokantranony any ka ataony am'izay tiany am'izay tiany anaovana azy fa de hitatsika teo le hoe ajanony any an-talàna zany efa eny teto zany omaly ajanony any an-talàna zay mpandeha na marobe na maika na maniny na fa eto ty le fiaramanidina idio ny fiara de eto ty zay mibaiko zany zany ny fomba fiteny nazo an'le piloty tam'izany nefa lefa tonga ty hoetiny vadiny filosiny fianakaviany sy ny namany mandeha manao pakany anosy be manatitra azy any efa hitatsika teto hoe nanatitra ny filoha tany Tanzanie nanatitra ny filoha tany Ethiopie ajanona daholo ny mpandeha ny era Madagasikara de naterina aloha ny filoha de zay am'izay indray zay zany efa hitatsika daholo zany eny teto sy hita de zany foana veno atao de zay mahatonga an'le mpiasa tsisy tsony ny fotoana sy ny taotsika hoe fepetrisa tokony entina hikajikajiana an'le fiaramanidina ka tombotsy ho an'ny mpandeha so de sanatrin' zany tsy voakojakoja tsony fiaramanidina io noho tsy fisian'le vola satria naovana gaboraraka fotsiny le fiaramanidina era Madagasikara naovan'le mpitondra azy sy mpitantana azy ka tsy voakajikajy tsara tsony fiaramanidina io fiaramanidina zay efa misy gadratraka ao anatiny eo seho tamin'ny sary tamin'ny tambazotra sosialy zany ka sanatrin' zany enjera de ny mpandeha ihany no voa am'izay ka inoko maromaro na namananambiditsofa na de ao ary nataotsika hoe fahasairahana momba le grève de mahafantatra ihany reo am'izao fotoana zao reo mpandeha reo ny akabeazany zany fa marary marina tsy era Madagasikara tsony fa era malade le compagnie pitaterana anabakabaka era malade de mila fanasitranana ozy Adeline zay zay ny momba niny namanambinitso hiditra am'izay tsika am'le hoe fitoriana napetraky ny solombavambahoaka le maronisy eo anivon'ny antenimera-pirenena omaly fitoriana n'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa indrindraindrindra filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana de hatramin'ny maly arivariva iny any de fa be dehibe ny hevitra mivoaka réaction à chaud mozy izy tsika mpanao gazety zay ao ny tonga de manoana hoe ataovy mihitsy fa tena efa tsy rariny tsony zao ao koa nyreo tonga de manapatipaty ao ary moa no nilaza hoe action du désespoir zany hoe etsika noho ny fatisom-panantenana tanteraka le ataony le solombavambahoaka zoan'ny tsirairay manao ny hevitra zany fa ny andiditsika eto namananambinitso de nitondra fa makavakana araka vovarotry ny lalàna sy ny lalàna mpanorenana miaraka amin'ny zavamisy mba nazavazava tsika fampizarantsika ampianaotsika hoe sala am'zany sy zany ange mifandeha ty toedra raha ty fitoriny ty manino tsika no manana zay adidy zay namananambinitso satria mbola tsy fahita mbola tsy nitranga teto amin'ny tany sy fanjakana zao zavatra zao le anankiray tany voalohany iny le hoe fitoriana filoham-pirenena mba ato amin'ny asany voalohany vo nisy an'iny zany hoe ny empêchement zany ny professeur Zafelbert efa nisy fa tamin'iny empêchement fa tamin'ny le farany teo indray resaka déchéance zany hoe fanonganana voalohany nisy de nanana aditsika nanazava miaraka tamin'ny namana lala tena Rakotondrazafy nandritry isanandro nandritry teo amin'ny 2010 andro teo mba nafahan'ny olona nahafantatra amin'ny ankapobeny hoe
ayve zany ny lalàna amin'ny fiaina izy ity dia ayve zany ny ao anatiny sy zay manodidina rehetra momba an'izy ity ka noho izany a toizantsika zay adiditsika zay amin'ity fitoriana nataon'ny sombavam-bahoaka ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenany ity voafaritra ao amin'ny 170 lalam-panorenana zany mba hitaritatsika sahady ny sain'ireo zay mbola tsy mahafeha le lalam-panorenana ka miteny hoe tsy ara-dalàna zany ara-dalàna tanteraka izany voalazany eo 170 andalana fahatelo io zany alinéa 3 fa azo atao tsara ny mitory ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary ny solombavam-bahoaka no manao ny fiampangana amin'ny alalan'ny vato alatsaka zany vote raha tamin'ilay filoham-pirenena fiampangana avy amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato voafaritry ny lalam-panorenana dia hoe tsy maintsy ny roam-pahatelo ny isan'ny solombavam-bahoaka no manao an'ilay vote manaiky an'ilay fiampangana zay vao azo ekena ilay fiampangana fa amin'ity kosa araka ny voalazany eo 170 ny lalam-panorenana io rehefa ny filohan'ny fitsarana avo lalam-panorenana notoriana dia ny atsasa manila fotsiny amin'ny isan'ny solombavam-bahoaka isan'ny solombavam-bahoaka akehitriny 150 ny atsasa manila zany a 970 rehefa 970 no mandatsabato manaiky fa hoe ampangaina anatrehan'ny fitsarana rehefa toy Jean-Éric Rakotoarisoa dia déclenché zo ny teny frantsay miatomboka mipaikady rehetrarehetra mifandraiky amin'izay omaly zany ny solombavam-bahoaka dia nilaza fa hoe anao an'izay fitoriana zay midika zany namana Nabintsofa manomboka androany ity ary heverina va mandra-pahavitany faran'ny herinandro tia dia tsy maintsy anao an'izay ataotsika hoe séance plénière zany hoe fivoriana tambarambe eo anivon'ny antenimera-pirenena reto solombavam-bahoaka reto anao an'izay vote de mise en accusation zay de manontany metanytany be sy maro alohan'ny idirantsika mivotoatiny hoe fatoriana naninina de mbola andeha ato am'le paipaikady aloha zany nazavaintsika kely namana Nabintsoa de mety anytany ray mibetsaka de fitsarana inona ara no itsara azy de mbola ny lalam-panorenana ihany no mamaly an'io ao amin'io 730 eo manondro mazava io andininy io 730 io fa hoe ny haute cour de justice no afaka mitsara ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ohatra ka mitory azy miapanga azy ny antenimera-pirenena de mety mbola hiazakazaka indray ny mpiaino sasatsasany na ny mpandalina zany tsy mipandalina moa zany fa mimpanara-baovao ka hoana koa zany ko efa hita tary am'le raha filoham-pirenena taringa tamin'le fitsarana filoham-pirenena fa tsy misy le haute cour de justice ka ndeha hitory any amin'ny fitsarana tsy misy ve tsy mbola mipetraka akory ary zany hoe tsy misy de mbola ny lalàna ihany koa mamaly an'izay namana Nabintsoa ny amin'ito ndray zany tsy lalànao anivon'ny lalam-panorenana tsy andalanao na andininy ao fa misy le ataontsika hoe jurisprudence constitutionnelle na jurisprudence juridictionnelle zany hoe efa fomba mampanao eran-tany zay ny ampaiarina koa eto Madagasikara eo anivon'ny fitsarana lay hoe rehefa mangina na hoe misy toedra raha anankiray tsy voafaritry ny lalàna na mbola tsy afaka ho tanterahana le lalàna dia jerena hoe inona ny didi-pitsarana efa mivoaka teo aloha
momba ny raharaha fandraikandraika sy mitovitovy am'izao de iny didi-pitsarany efa mivoaka teo aloha iny a iny no raisina atao référence zay a ho ampiarina am'ty raharaha voatsarana am'izao fotoana zao ty tsy ahivitsika tokoa tany amin'ny taona 3 sy 4 arivo tany ho any ny fitondrana Marc Ravalomanana no nitondra tamin'izany fotoana zany vao hery taona teo eo izy teo fitondrana tamin'izany fotoana zany moa zany a no nisiny le hoe Azalambo raha tadidinao namana Mbitsoa tamin'izany fotoana zany nisiny le hoe Azalambo zany hoe reo rehetrarehetra mpiarady tamin'ny amiral Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrana ka rehefa niongana nandositra tany la Frantsa ny amiral Didier Ratsiraka ka niakatra teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana de hoy ny filoha tamin'izany Marc Ravalomanana hoe ataovy Azalambo zay nampalaza le Azalambo de raikitra tokoa le Azalambo de ohatran'ireny any ambanivohitra misy lambo reny le ohatrany any Betamboin-Kandreo reny any anatin'ny ala Betamboin-Kandreo reny ho an'izay efa tany manteny efa tany a mba nijery andreo namana mpiasa lambo zany fa azakazaka zany fa fifanenjehana mihitsy le lambo eraka niny ala iny zany a vao hotifirina na ho tsondromina am'le sage zany de ohatr' zay koa ny zava-nisy teto tandrazana teto tamin'izany fotoana ny enjehana hatrany am'izay sitriany tany reny mpitondram-boniny niaraka tamin'ny amiral Didier Ratsiraka reny de anisan'izany ny premier ministre tamin'ny fotoanandro Tantely Andrianarivo afatsiavitsika kely an'izay mbola zay tsy mataditsy sy nahafantatra ny toedraraha tamin'izany a tany akaikaiky ny Ivandry tany izy no mipetraka amin'ny toerana quartier résidentiel any Ivandry any ary amin'ny ambanimbany izy anefa manakaikikaiky ny tambary any le onaona any iny dia tonga tany rodorodo tany zany a reo mpitandrona filaminana eo ambanin'ny fibaikony le fitondrana Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana vao maraindrainy io a rodorodo tany amin'ny tany de mivoaka nitsambikina tambony Tantely Andrianarivo de nazakazaka naikitsoka de namonjy an'le lalakely am'le digy kely reny mampisaraka tambary reny namana Nambintsoa de teny ampovoan'ny tambary teny no mibedain'le mpitandro filaminana zay nitranga nisy tamin'izany fotoana zany de vao sambotra izy zany a tsy nisy an'izay hoe fikajina ma premier ministre zany mihitsy tamin'izany fotoana nalefa atao amin'io Atamora io zary aveo nafindra tany amin'ny Fonjanarivo mamy tany de rehefa aveo no tsaraina de ahoana ny fomba fitsarana zay efa tamin'izany fotoana tamin'ny lalam-panorena amin'ny repoblika fahatelo nefa voafaritra koa tao anatin'ity lalam-panorenana ity ny hoe tokony hananganana ny haute cour de justice fa tsy voatsangana mihitsy tamin'izany fotoana zany mitovy am'izao fotoana zao ihany na de miresaka tahaky n'inona raha le mpisolelaka amin'ny hery rajonary mampianina am'izao fotoana zao hoe ny filoha hery rajonary mampianina rery ihany nanana volonté hanangana ny haute cour de justice tadiditsika tsara re resaka atao amin'ny TVM re milahadahatra mihitsy mpiteny an'izay manao alleluia satria hoe navoaka le diditsy volana mifeny le hoe haute cour de justice mola vao le lalàna diditsy volana no mivoaka de va raikitra am'izay le filelafana boty io moa tsy mahagaga amin'ny mpanao politika gasy io mba mandrambondrambo eo mba miteteka mandromborombo ao so de mba mahazo pitiny kely am'le fitondrana no an'io zao ny zava-misy navoakan'ny didin'ny fitsarana avy manam-panorenana tsy misy le haute cour de justice mandrak'androany ty de tsy misy le izy de inona raha zava-misy koa mitovy am'izay tsy nisy koa io haute cour de justice io a tamin'ny Tantely Andrianarivo voasambotra ary mila ho tsaraina dinina am'izay nitranga namana Nambintsoa namoaka didy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'izany fotoana zany didy tsy azo valozana ohatran'le didy navoakany tamin'izao momba ny raha fanonganana ny filoham-pirenena
ary didina nazava tsara tsotra le didy a raha zavazavaitsika de zao fipetrany io didy io hoe ko satria tsy misy ny haute cour de justice tokony tsara amin'ny premier ministre tantely Andrianarivo. Premier ministre zay nylazay ny lalam-panorenana tam'izany fotoana zany ary mitovy amin'ny lalam-panorenana am'izao fotoana zao fa tsy azo tsaraina raha tsy eo anivon'ny haute cour de justice. Amin'ny teny mpahay lalàna moa amin'ny teny frantsay de hoe privilège de juridiction zany hoe mahazo an'izay tombontsoa manokana ary ko voafaritra lalam-panorenana zay reo mpitondra ambony hoe fitsarana manokana mihitsy haute cour de justice no mitsara anareo raha misy zavatra mahazo anareo fa tsy le juridiction de droit commun zany hoe reto fitsarana mitsara ny olo-pirenena tsotra reto de mazava tsara ny tenin'io ny zava-boalaza n'io didy tam'izany fotoana io ny fitsarana avo lalam-panorenana tam'izany no namoaka an'io hoe koa satria tsy misy ny haute cour de justice de tsy azo ampiarina zany a sy rava ho azy le resaka hoe privilège de juridiction tombontsoa manokana tokony ho azon'le mpitantana ambony eto amin'ny firenena fa de ampitoviana zany izy amin'ny lafiny fitsarana io am'ireo olotsotra simple justiciable ka de fitsarana misy mpitsara ny olotsotra zay ko no asaina mitsara azy zay le jurisprudence constitutionnelle mihitsy didim-pitsarana mifandraiky amin'ny lalam-panorenana mihitsy nivoaka tam'izany fotoana tsy voafafa io tsy ny annulena io tsy narina tany anaty fitoeram-pako io tsy natsipy tany an-dranomasina io fa ao amin'ny androm-panjakana Mbodao ao amin'ny braoan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ao Mbodao ao de iny zany a no niraisin'ny solombavamboaka omaly nampatsiaviny hoe ataonay le fitoriana ataonay tokony hoe eo anivon'ny haute cour de justice kanefa tsy misy ny haute cour de justice de mananteny izay fa ny tompona andraikitra ambony ara-pitsarana de aka andry jurisprudence constitutionnelle moa mifandraika tamin'ny raharaha tantely Andrianarivo ria mba hahafahany mamoaka didy sy manapa-kevitra hoe alefa eny amin'ny tribunal tsotra zany a nitsarana ny Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa rehefa vitavita daholo a zany pitsopitsony sy paikady rehetrarehetra zany tsy tantely Andrianarivo any nivoan'izay jurisprudence constitutionnelle zay namanana ambintsoa tamin'ny andro nitondrany maro karavalomanana no teto amin'ny firenena no nisin'izay de votao a na tantely Andrianarivo de kelikely niny bureau rajonarivelo de kelikely niny ny amiral Didier Ratsiraka mihitsy sy olo lafa fa tantara moa verina hatrany fa tsy miova de rehefa taty afara indray tamin'ny 2009 tamin'ny tetezamita rehefa nentina tao amin'ny fitsarana indray ny raha maro karavalomanana nanao an'izany rehetrarehetra zany tamin'ny fotoanandro taty afara indray tamin'ny 2009-2010 taty nentina tao amin'ny fitsarana maro karavalomanana mbola tsy nisy any ny haute cour de justice tamin'ny fotoanany tetezamita de iny jurisprudence constitutionnelle zay izy any nampanao azy tamin'izy filohan'ny république iny any no mifototra taminy dia nitsarana azy a teo anivon'ny cour criminelle ordinaire n'Antananarivo momba raha 7 févroary zany hoe zany efa nampiasaina nanomboka tany amin'ny taona 3 tany ka hatramin'ny taona 10 io jurisprudence constitutionnelle io nampiasainy ny fitsarana de zay natainain'ny solombavamboaka akehitriny hoe tsisy antony tsy tokony mbola ho ampiasain'ny fitsarana zay fa tokony ho ampiasain'ny fitsarana an'izay koa io jurisprudence constitutionnelle io raha ny tena tokony ho izy zany de tokony tsy afaka ibilila izy na ibilila roa
rafim-pitsarana misy ankehitriny tompona ndraikitra ara-pitsarana ambony misy ankehitriny fa tsy maintsy ilaza fa hoe rehefa tafiditra zany io fiampanganana ataon'ny solombavam-bahoaka io a de tokony ampiasany jurisprudence constitutionnelle io zany le rafim-pitsarana misy ankehitriny ka rehefa tafiditra zay fiampanganana zay a de tokony ilaza tompona ndraikitra ambon'ny fitsarana hoe a tsy etony mbola tsy misy ny haute cour de justice no zany a ampiasaina le jurisprudence constitutionnelle voatonona teo rehetrarehetra teo a ka de alefa ho tsaraina eo anivony raha ohatra ka eloka tsotra de ampanganan'ny Jean-Éric Rakotoarso de alefa ho tsarain'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo izy tribunal de première instance d'Antananarivo chambre correctionnelle raha ohatra ka eloka tsotra raha ohatra ka eloka bevava le fiampangana nataon'ny solombavam-bahoaka de alefa izy tsaraina eo anivon'ny cour criminelle ordinaire n'Antananarivo zay ny tokony ho izy de izy andray ny tokony andraikitra an'izany rehetrarehetra zany mbola le lalàna ihany lalam-panorenana 730 no mamaritra an'izay ko rehefa zay aloha izy vita le vote le fiampangana eo anivon'ny antenimieram-pirenena de entina iny fiampangana iny domena ny procureur général ny cour suprême zay voafaritra ny lalam-panorenana procureur général de la cour suprême fampanoavana ambony eo anivon'ny fitsarana tampony omena azy a satria io tompona andraikitra ambony raha eo amin'ny fitsarana io no nomeny lalam-panorenana fahefana anao mifanenjehana ara-pitsarana maître de poursuite judiciaire amin'ny filaza azy amin'ny teny frantsay io zany a no manaketriketrika am'izay mandefa n'le raharaha mampisy ny raha ohatra ka misy ny tokony ankety am'izany sy ny rehetrarehetra de io mampanao azy a de eo am'izay nahitana io ihany ny mahita hoe eloka tsotra ve le izy hitorinany Jean-Éric Rakotoarso sa eloka bevava de rehefa hitany satria izy no tompo mifanenjehana de izy mamaritra rehefa vita daholo ny tokotoko mipitsopitso ny rehetrarehetra fanadiadiana sy ny ankety tokony ho atao a de izy mamaritra hoe eloka tsotra ty na eloka bevava tya de alefany am'izay a na eo anatrehan'ny fitsarana ady eloka tsotra tribunal correctionnel chambre correctionnelle du tribunal de première instance d'Antananarivo na alefany ery amin'ny cour criminelle ordinaire d'Antananarivo inona indray mahasamihafa ny hoe ina le hoe fitsarana ady eloka tsotra sy fitsarana ady eloka bevava amin'ny ankapobeny na mananambintsoa eo anivon'ny fitsarana ady eloka tsotra fa raha betsa ny sasy na inona le eloka io fa raha betsa ny sasy mahazo tononina mahazo ampiarina de 10 taona hatramomaizina 10 taona hatramomaizina fa ary amin'ny fitsarana eloka bevava indray cour criminelle ordinaire dia mahazo ampiarina any ny sasy fanamelohanao faty ny sasy fampigadrana asanterivozina mandra-pahafaty ary ny sasy zareo te karazana sasy telo ihany ny ampiarina any na fanamendohanao faty na fanagadrana asanterivozina travaux forcés mandra-pahafaty à perpétuité plaza azy amin'ny teny frantsay ary fanagadrana asanterivozina 5 ka hatramin'ny 20 taona zay sazy any am'le cour criminelle ordinaire mazava am'izay famelaberarana kelikely ara paikaty zay fa voafaritra mazava ny tokony lalana andeana an'ity fitoriana nataon'ny solombavam-bahoaka any Jean-Éric Rakotoarso folohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ity fa de ho arahantsika eo na mananambintsoa ho arahantsika eo hoe zay tokoa ve no arahana sa hitandray paipaikady sy afetsifetsenisa tokony ny pisolelaka amin'ny fitoram-panjakana am'izao fotoana zao ka moromorona argument judiciaire io
argument juridique eo zany hoe hevitra ara-pitsarana sy araky ny lalàna eo de laza hoe anao zay amatoky momoka ale am'le fitoriana atao fiampangana ataon'ny solombavambahoaka mari atsika tsara alohan'ny amezako fitenena anao mari atsika tsara fa tsy mbola meloka ary tsy mbola voasazy andre Jean-Éric Rakotoarso amitsika amresaky zao fa ho ampangainy hotoriana sy ho ampangainy solombavambahoaka mba tsy lazana indray rehefa aveo hoe zalao mpanao fanady adina atao amin'ny Free FM de tonga de nanameloka sady an'le olona tsia tsy mbola voaheloka tsy mbola voasazy fa voatoriana sy ampangaina Jean-Éric Rakotoarso fa de iny lazaitsika teo iny ny tokotokony fandeha ny procédure rehetra fandraiky am'izay ary zay voalazanao zay ro limercia zay no le antsotsika hoe tandalàna satria niventy an'izay foana ny filoham-pirenena faraparanteo na ny mpanoha anazy ihany koa hoe tandalàna de zay zany ny tokony narahana ao anatin'le hoe fanarahana ny lalàna tandalàna fa ny anankiray hoe ity raharaha vaovao ity zany no heverina fa ataoko hoe manetsina na ihany koa hoe rattrapage amin'ny teny frantsay an'le zavatra tsy nety rehetrarehetra teo aloha satria amin'izao fotoana zao mantsy maloto le fitsarana maloto le mpitsara amin'ny akapobeny noho ny ataon'ny sasany tahaka ny hoe ny eo anivon'ny HCC ka ity raharaha vaovao ity zany tokony anaporofona fa ny mpitsara dia manao ny asany ara-dalàna tsy miankina amin'izy tsy miankina amin'ny raharaha politika sy ny sisa fa mitsara araka ny tokony ho izy dia ho hitatsika hoe anahoany zay resaka asan'ny mpitsara izay sy le hoe tandalàna voizina ka zao namana nambinitso araka zay teninao zay omaly arivariva teo de iena fa mba mikonokonina ihany koa mba mifampiresaka reo mpitsara ambony sy mpitsara amperinasa am'izao fotoana zao any ambadimbadika any zay mahita fa hoe vokatra va am'ty nataon'ny fitsarana avy lala-pandrenan'ity de vao maika ho mainty moa zany zao ny akanjo anaovan'izy ireo rehefa mitsara izy mainty sy mena ny asasa moa mena be fa na mainty be toy ny sanatriny vava hoe devoly na ho mena be jeren'ny olona toy ny afo be le akanjo anaovantsika ka tsiketsika zany eno nanako maly ariva hoe miresaka an'izany ro indrindrindrindra fantatra ny be sy maro fa Jean-Éric Rakotoarso tsy magistrat tsy mpitsara fa juriste ambony fotsiny mpampianatra lalàna mpanorenana mba mihetsika ihany ny ampony le tena mpitsara amperinasa magistrat de carrière io no asany marobany izy retrety hoe so de ny ataon'ity olona zay tsy mpitsara akory da ifampidinika fa so de ny ataon'ity olona zay tsy mpitsara akory no analabaraka atsika ka anintsana ny voninahitsika ho hitatsika koa moa nytoy amin'ity androany ity namana nambintso momba zay fivoriana ataon'ny ampahana mpitsaro zay fa raha zay no mitaotsika hoe mitoy inona maromaro fa amin'ny fomba zay heverin'ireo fa mety aza mety misy fa ny okevitra na etsika akory ary ataondreo mpitsaro reo satria manala baraka azy ireo zany toetra raha zany itiratsika am'izay ngamba le hoe zay vita zany iny pitsopitsony iny de hiditra amin'ny fond am'izay tsika inona le hitorin'ny tranga hitorin'ny député zany an Jean-Éric Rakotoarso faravakely ny telo araka ny valandresaka nataon'ny mpanao gazety nataon'ireo solombavambahoaka reo omaly tamin'ny mpanao gazety ny voalohany dia ny tsy fanarahan-dalàna non respect de la loi ny faharoa ny tsy fanekena itsara déni de justice
ary ny fahatelo a ny fiahina ny fisininy kolikoly suspicion de corruption. Ny faefatra moa izy fa tsy telo amin'ny manomboka efa hain'ny olona daholo zany zao ultra petit a inony zay de hoe tsotra fotsiny didi-pitsarana navoaka nefa ny tsy nisy nangataka akory momba an'le izy averentsika kely fotsiny araka an'le efa nazavaitsika toriko anao fa nangalatra ny fiarako zay fotsiny any toriko anao namana nabintso nangalatra ny fiarako de rehefa nitsarana ianao de le fitsarana indray ny laza hoe melohana zany nambintsofa de raha hoe mitombona izy melohana nambintsofa nangalatra ny fiarandreo limersian za tsy nangataka ninona mihoatran'izay fa hoe toriko fotsiny ianao fa nangalatra ny fiarako de amboniny zay de nefa le fitsarana nanao didi-pitsarana hafa amboniny zay ny ekeny aloha le hoe ny toriko de hoe melohany zany fa mbola nampiny amboniny fa ambintso koa de asaina terena mandeha mandoalika am'ro limersia ary ro limersia mpitory koa de terena ifampitatana anao fiavanana amin'ny nambintso de rehefa nantanina le fitsarana hoe fa maninona manao zany ao anatin'le didi-pitsarana any izy manazava ka zay fitsarana ma tsy ny anjaranay de mpandrindry mpandamindaminy ka mba tsy edivan'reo limersia sy nambintsotsony dia napinay le didi-pitsarana na tsy nangataka ary reo ampiavany zao asavy mandalika asavy zao fampitatana de napinay fa zay mpandrindra zay le didi-pitsarana ultra petit a ny nitorinany ny ampanganan'ny filoam-pirenena de hoe nanitsakitsaka ny lalam-pandrena na nanao trahison nanao manquement ny amin'ny asa tokony ataony de nylazainy fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay tariany Jean-Éric Coutor-Souty fa hoe tsisy mitombona daholo zany ka de lavina de napiny fa mila manao pacte de responsabilité satria sady misy fisarahana fahefana séparation de pouvoir nefa misy koa ny collaboration de pouvoir tsisy nangataka an'izany teo na ny andany na ny akilany tsisy nangataka an'izany hoe ampiavany zay de fehezo ao anatina pacte anankiray ny pacte masy de fifampifehezana fifamatorana taratasy atao de sonavina rotota de mifamatitra amin'iny ohatra mifatidra ohatra ka amin'ny fomba mampanao malagasy zay le hoe pacte de tsisy nangataka anao fatidra teo na ny député ny tory na ny filoam-pirenena ny torina fa ny haute cour constitutionnelle ny tena hoe andao anareo atao fatidra ao amin'ny alalan'ny taratasy anankiray ny anarany de atao hoe pacte de responsabilité de zay fanomezana didi-pitsarana amin'ny zavatra tsy nisy nangataka zay natao hoe ultra petit a indrindrindrindra tsy manana fahefana mpampiavana zany mampifamatitra zany fitsarana avy momba lalam-pandrenana efa doro eo zany le izy déni de justice non respect de la loi suspicion de corruption ary io décision ultra petit a io rehefa namaky efa velabelarintsika teto ny namana lala tena kotorazavy tena namela belatra amin'ny tsy priem mihitsiny le votoatin'le didi-pitsarana le didina voakan'le fitsarana avy momba lalam-pandrenana tam'ireo fimpangana fitsosina nataon'ny député an'le filoam-pirenena fitsosina nisy tam'ireo ny valin'le fitsarana avy momba lalam-pandrenana nisy tena tsy mivaliny mihitsy fa araka ny velabelany namana lala tena kotorazavy teto nandritry ny roa telo andro de hita mivandravandro zao fa de bodongerina fotsiny mba tsy lazantsika hoe lohamboto fotsiny no nentina ny lazana fa tsy mitombona reo fiampangana fito
nataony solombavambahoaka reo any filoam-pirenena tena ataon'ilay fitsanana ava momba ny lalam-panorenana tariany Jean-Éric Rakotoarso fotsiny zao ny valy teny boraingina hitsin-dalana entina ilazana fa hoe tsy mitombony le fiam-pangana ny antony de tsotra namana ambinitsony mahatonga andreo manao an'izany zay tsy azondreo lavina satria hoy ny lalam-paronenana sy ny lalam-pitsarana ny didim-pitsarana are sy ny fanapahana décision avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de tsy azo ivalozana zany hoe tsy azo entina tsony any amin'ny raha fipitsarana hafa ka hoe anaovana fitsarana ambony na fitsarana tampony na arie tsy azo ivalozana fa tsy maintsy tanterahana avy hatrany zay voalaza lalam-panorenana sy ny lalam-pitsarana de nanara loatra an'izay Jean-Éric Rakotoarso sy reo namany en tout cas reo zay ny fidy hoe lavina fiam-pangana nataon'ny solombavambahoaka nanara loatra an'izay hoe ny didim-pitsarahantsika nge na inona no ataontsika eo na inona no ataontsika le didy avoakatsika eo fa didy fanapahana avoakatsika décision eo tsy azo valozana io ka ninny eo reo vandao tonga de lavitsika amin'ny valy teny boraingina fotsiny zao ny sasany tsy valitsika akory ary zay tsy nangatahandreo ary amoatsika didy ultra petit a zay ny zavatra nataon'le fitsarana avo momba lalam-panorenana roatra ka azavazavaina ho atsika olo-tsotra ary azavazavaina ara-pitsarana ndray efa ny velabelary ny solombavambahoaka izy io maly tsy amafisitsika etony raha mirafy ny lalàna rehefa ray roa na telo amin'ireo fiam-panganireo no tsy nasiano valiny mazava fito fiam-pangana nefa ny efatra am'le fiam-pangana fito ihany no nataonao tao anatin'le dity fanapahanao le décision-nao hoe tsy mitombo nyity tsy mitombo nyity tsy mitombo nyity fa ny anankitelo tsy nyresahanao manao le hoe délit de justice ianao zay zany hoe tsy manaiky ianao hitsara n'le fiam-pangana anankitelo tsisy zavatra azonao erovana tena momba an'io fa alaina fotsiny le taratasy fiam-pangana napetraka ny solombavambahoaka misy fiam-pangana fito de alaina le dity fanapahany haute cour constitutionnel misy fandavana fiam-pangana efatra de misongadina ho azy eo hoe reto telo reto tsy nitsarainao reto fiam-pangana telo reto de tsy nitsarainao tsy azo valozana koa zay mitovy am'le didy fanapahana navoakanao tsy azo valozana satria hita amin'ny baribary de hita amin'ny baribary fa nanao délit de justice ianao satria le teboka fito recevable anatin'le izy tsisy hoe reto ihany recevable tsy misy hoe ny apahany am'ireo ihany no azonareo tsaraina fa sasany aza avelao any tsisy an'izany fa raha vao nyteny ianao hoe azo raisina le fiam-pangana recevable dika an'izay le zavatra rehetrarehetra fiam-pangana rehetrarehetra ray manontolo ao anatin'io taratasy io zay nylazainao fa azo raisina io tsy maintsy dinianao tsirairay ary amoahanao dity tsirairay lazainao zany amoahana hevitra moa zany considérant hoe tsy mitombona tsy mitombona tsy mitombona tokony tsy mitombona anankifito no mivoaka tao anatin'le dity fanapahana fa tsy hoe tsy mitombona efatra fotsiny na telo fa raha vao nisy ray fotsiny tsy nataonao de fa voan'le délit de justice anao zao tsy manaiky ianao zany hitsara an'le sasatsasany am'le fiam-pangana raha iny aloha hoe non respect de la loi tsy fanarahana ny lalàna iny koa de mivandravandra indrindraindrindra am'ty resaka fametrahana ny haute cour de justice ity mety misy laza amga mantsy hoe ry Roly Mercia koa ve no papaloha amin'ny papy zany hoe mpitsara ambony no ny mpitsara ambony eo amin'ny haute cour constitutionnelle tsy
tsy misy miteny an'izany eto saingy kosa zoan'olo-pirenena ary zoan'ny mpanao gazety ny manadiady mamakafaka ary le zavatra raha teo tsy mba niafinafina le faotana mafaty natao tam'le didy fanapahana navoaka an'le haute cour constitutionnelle zany tsy mba niafinafina na hoe sarosaromana fa tonga de mivandravandra kitsirano ka na olo tsotra tsy nahay lalàna ary tsy mahay lalàna de afaka mijery manana bon sens fotsiny de mijery hoe mba tena tsy izy kosa zany a indrindra momba n'ity haute cour de justice ty ny andininy fa 700 lalam-pandroenana de manondro mazava tsara mihitsiny ary napiasa teny anankiray ary izy prescrit tovanany hoe constitutionnel prescrit constitutionnel ozy raha dika atsika tsotsotra amin'ny teny gasy zany de hoe zavatra ray tsy maintsy atao na mipoka ny lanitra na mibasasaka ny raha masina na mbola hoe sanatry ny bavana dinin'ela ary hoe isy orana vainafo ilatsaka eto Madagasikara de tsy maintsy atao satria voafahatro amin'ny lalam-pandrenana zay natao hoe prescrit constitutionnel zany hoe ataotsika kisarisary mihitsy enjana mba azahoan'ny mpiaino hoe zavatra tsy azo ivalozany zany tsy azo ielana fa tsy maintsy atao inona io prescrit constitutionnel ny teneniny andiny fa 700 lalam-pandrenana io de hoe ny filoham-pirenena de manao zay fomba rehetra tsy maintsy ananganany ny haute cour de justice ao anatin'ny 12 volana aorian'ny fanaovany fienianana nandraisany ny fitondrana mafiloha-pirenena azy zay mivoalazan'io andininy lalam-pandrenana io prescrit constitutionnel na ikotroka na navandra zany ozy ny fomba fiteny mahazatra tsy maintsy atao ao anatin'ny 12 volana zany hoe raha tamin'ny 5 janoary 2024 ny filoham-pirenena teo amin'ny kianja Mahamasina nanao fianianana nandray ny fitondrana amin'ny filoham-pirenena azy dia ny 5 janoary 2024 no tsy maintsy tafapetraka io haute cour de justice io filaza hoe prescrit constitutionnel io de sary mivokana tsara hoe na manavandra na manorana na misy vainafo lasa orana na misy tsunami na misy inona na misy inona tsy maintsy mitsangana zany hoe zavatra andrasan'ny olona zany ary andrasan'ny lalam-pandrenana dia zavatra mivaingana tsara résultat hoe io tsapain'ny tanana de hita amin'ny maso io fa mitsangana le haute cour de justice sady mbola nampinan'le 12 volana ary nomena 12 volana anao an'izay tsapain'ny tanana raha zavazavaitsika ho azo mibe sy maro ary ohatra ka raisina ty amin'ny lafin'ny lalàna de zay le hoe obligation de résultat tsy maintsy mivaingany eo a ny vokatra nanereny le constitution anao filoham-pirenena hoe atsangano de mila hita amin'ny maso a de mila tsapain'ny tanana ao anatin'ny 12 volana le haute cour de justice zay le obligation de résultat ny zavatra nagaka nefany ary tena mampitonga ny solom-bava-bahoaka angamba sy ny apahana olona be deabe am'izao fotoana zao a mivaraonjana sy tezitra de nahodikodyny le za Eric Rakotaso sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana le raharaha satria izy manararoatra hoe zay dity pitsarana na dity fanapahana voakana eto ange de tsy azo ivalozany e donc tsy maintsy taterahana ka na inona taona eto na inona taona eto tsisy afaka hiteny am'za fa tsy maintsy taterahana de nararotany de nahavadiny le toedraraha inona ny lazainy tao anatin'le dity fanapahana entiny ilazana fa hoe tsy mitombona ony a ny fanenjehana ny filoham-pirenena ho tsy nahavita na natsangana ny haute cour de justice tao anatin'ny 12 volana
dia nilazainy fa hoe obligation de moyen no manery ny filoam-pirenena amin'ny fanaovana fananganana ny haute cour de justice io fa tsy obligation de résultat. Da amin'ny teny namana lalatena dia efa manabarabara olona mihitsy. Le atao anatin'ny lalam-panorenana mahazava tsara prescrit constitutionnel ao anatin'ny 12 volana mila mitsangana hitan'ny maso ao tsapatsapain'ny tanana eo le haute cour de justice. Zay mivolaza ny lalam-panorenana. Obligation de résultat zay mila vokatra voatsapan'ny tanana hita mibesy maro amin'ny maso. Fa lalam-panorenana tsy niteny hoe metriketreha fotsiny ihany modikodina fotsiny ao ambadimbadika ao dia mody milaza hoe efa manao mihitsy ange zao hoe io filoam-pirenena nisy teto Madagasikara nandritra zay 5 taona faleovateny zay nasa na volonté politique anangana ny haute cour de justice satria hoe natao le lalàna zany le diditsy volana hoe mamarobarotra momba fomba fiasan'le haute cour de justice. Dia fa iny dia fa nirehariana, dia fa iny dia fa niroboroboana tamin'iny le filoam-pirenena nefa ny tsy table izy ohatran'ireny le voromelala vo amin'ny flesy reny fotsiny groupe teo fotsiny ny volony ara no ninjera amin'ny tany voavolo azy mivolosany ho azy ny le flesy fa tsy hita hoe nanao inona. Profa mitohaka amin'ny tendany 5 janoary 2024 zao tontolo zao Madagasikara zao tontolo zao so miponina 20 tapitrisa malagasy dia miara mahita fa tsy misy haute cour de justice hita amin'ny maso hoe nitsangana sy azo tsapain'ny tanana hoe palpable hoe nitsangana hitany rehetra tsy misy na iray ary sa hitsangana kiteny kry le iziko aroa mbronko dia rana sy ranona amin'ny membre ao dia ndana jereo manao akanjo menamena be mihitsy reo ao dia tsara tsisy no zany fihetsiketsehana fotsiny mibetsaka zay le moyen zay mody metsiketsika io ka tsy zay ny voalaza ny lalam-panorenana fa obligation de résultat. Fa nanararoatra Jean-Éric Rakotoarso nanararoatra satria hoe didy tsy azo ivalozana no avokany da andao ataoko ty osy sy le mpiaradia amin'ny sasatsasany tao amin'ny membre ny haute cour constitutionnelle atao ndao rangaty osy tonga dia atao dotandroka fotsiny ihany atao obligation de moyen dia zay falifaly zay tsy falifaly fa tsy afaka mandravany ty didy avoaka tsika ty tsony fa tsy maintsy taterahany ty mbola tenentsika rehefa avy eo le tranga miseho anapirofotsy amin'ny fahamarinany zany dia navoakany hoe obligation de moyen no takina amin'ny filoam-pirenena fa tsy obligation de résultat zany ka noho zany dia tsy mitombona le hoe izy tsy navita nampitsangana ny haute cour de justice tao anatin'ny 12 volana dia na olotsotra tsy mahay lalàna ary dia efa mahita nefa fa tsy mitombona zany valiteny didy fahadidim-pitsarana navoakany haute cour constitutionnelle zany sy Jean-Éric Rakotoarso zany. Dia zay nitoriny solombavambahoaka azy omaly io ampangany azy hoe ianao dia nanitsakitsaka ny lalàna tsy nanaja ny lalàna nanitsakitsaka akitsy rano manararoatra satria hoe tsy azo valozana ny didi-pitsarana zay ho avoakanao dia ararotinao dia niitsakitsahanao akitsy rano kono zany torinanao no nanitsakitsaka akitsy rano tsy nanaraka ny lalàna. Dia le fahaefatra suspicion de corruption fa ny raha tsika nyaina dia nresahana teto taloha kely nireny ivoany didi-pitsarana ny haute cour constitutionnelle reny fa misy resa-bola indray ty solombavambahoaka koa araka filazana omaly dia tena naheno mihitsy ny fisiny zany zavatra zany hoe nisy fividanam-bola ny membre sasatsasany tao anatin'ny haute cour constitutionnelle io mba hanaiky ny famoahana n'iny didi-pitsarana de tous les scandales iny
raha tranga ohatra an'izao a vao misy an'izao tokony vao nisy an'izay resaka zay fotsiny tokony efa nitsangana ny Bianco raha tadidiny namana nambintsoa rehefa niantso tompona anaikitra ambony eo anivony ny asa fanaovana gazety ny Bianco ndray andro zay de fampiresadresaka teo ny tenako anisany nanatrika teo de nresahana manokana mihitsy manomboka zao a raha vao misy lahatsoratra na vaovao avoakanareo mpanao gazety na amin'ny anao manjery io na amin'ny gazety atsoratra milaza misy trangana kolikoly anankiray na izo na momba an'izo tonga de metsika avy hatrany izay anao fanadiadiana amin'ny teny lalàna moa zany amin'ny teny frantsay de hoe manao saisine d'office tsy miandro tsony izay fitoriana tonga ty aminay ozy ny Bianco avy hatrany zay de etsika de anao fanadiadiana anao ankity ka io ary izy io milaza ny solombavambahoaka miapanga mihitsy an'za Eric Rakotoarisoa fa maimbomaimbo masisisina kolikoly manodidina ny famoahany aneny dity fanapahana mikasika ny fiampangana ny filoham-pirenena iny de miandro zany tsika vahoaka malagasy 20 tapitrisa amin'ny akapobeany itsika mpanao gazety amin'ny tsipriany inona no atao amin'ny Bianco mandrapa ndehana an'le paikaty zany any amin'ny lalana tokony alehany araky nresantsika teo iny hoe zao ny procédure zao ny jurisprudence constitutionnelle miandro ny Bianco ary tsika etsika ave ny ekibeany anetsika ny ekibeany izy ve ka anao an'le hoe saisine d'office de anao mifanadiadiana izy moa nanaova fanadiadiana voalohany tsy maintsy reo indrindraindrindra ty olona toriny ty Jean-Éric Rakotoarisoa de anao mifanadiadiana ery anivon'ny solombavambahoaka zay mpiapanka mpitory ary anao fanadiadiana marobe mipiasa sy marobe ny eta lehibe ty atanina rivo ty mety misy olona voakasiky zany mahalala zavatra momba an'izany amin'ny akapobeany amin'ny atsipriany adidiny Bianco zany ka de miandry manomboka androany ndrehetra zany hoe itsangana ave ny Bianco anokana fanadiadiana momba an'izay mety olana ho an'ny Bianco angamba ary zay nampifandraisatsika namanambintsoa tranga kely anankiray mety ho kely fa tena manany endry ngeda be goavana be mihitsy zay nampifandraisatsika le suspicion de corruption aya momba ny kolikoly miaraka am'le hoe tena nanao dotandroka kitsirany fotsiny zao tsy nanaja ny lalàna fa tonga de avy hatrany de nilazaina fa hoe tsy mitombona hoe obligation de moyen fa tsy obligation de résultat ny any filoham-pirenena zany tsy nananganany an'le haute cour de justice sy retsy hoe ny efatra am'ireo fito fiampangana andro angano omeny valy mpitsarana fa ny anaky telo tsy rarahanay tsy asianay déni de justice fatany tsara zany de ampifandraisitsika am'izay reo am'le tranga niseho nanomboka tamin'ny zoma alina na ny sabotsy maraina inona le tranga nanomboka tamin'iny tamin'ny zoma alina zany nefa enitsika hoe ivoaka le dity fanapahan'ny haute cour constitutionnelle momba le fiampagnana ny filoha fa tamitsika nanao fanadiadiana teto raha tadidinao namana nambintsoa tamin'ny sabotsy lasa teo tamin'ny folo tany hoany ianao mihitsy no nandeha teny Ambohida de nijery maso hoe io tokoiny fa atao petadrindrina ombroan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana lay dity mpitsarana atao petadrindrina de va nilazatsika teto ny namana Lalatina Rakotoarisoa tamin'io sabotsy io hoe inona koa ary ty ngaty lavanty fampilazana lavanty na tomobile sa tenga filazalazana ho an'ny olona zay miditra ato anaty ny bureau-ny haute cour constitutionnelle ka hoe engavina ianareo mba nalakapa fa tsy azo itondrana kapa sy kiraro ato na hoe engavina ianareo amon'ny telefoninareo fa tsy mahazo telefonina velona ny entina miditra ato zany ange no atao petadrindriny fanondronondrona sy fanorotorona ny olona am'izay mety fiapetra madinidinika tsy maintsy arana eo anivon'le andro mpanjakana rehefa misy olona avy any ivelany itsofokao
fa ity ange didy-pitsarana faran'izay goavana eo amin'ny tantara ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena malagasy nandritry nandritry zay 5 taona nazahoany fahaleovan-teny zay. Ary talohan'izay ny rahantsika nalala ny resaka rehetra na ny didina an'io na ny fomba nitondrany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na fitsarana n'le raharary. Natsona mihitsy ny mpanao gazety, natsona ny avocat ny rototy, natsona ny député, navela nanatrika teo hoe mitenena aloha ny avocat ampotory de mitenena indray ny avocat antorina. Solennel zany le audience tena faratapy mihitsy zany solennel zany amin'ny lafim-pitsarana. Le fitaom-pitsarana zany solennel. Kononina n'inona no avoaka amin'izay le didim-pitsarana no atao petadrindrina fotsiny, tsy tapopoky ianao mpitsara fa ny didim-pitsarana anao no ataonao petadrindrina asa na mipetaka teo fa tamin'ny alimbe tamin'ny 20 alina eo asa na fa tany amin'ny 10 tano vao nisy ny laza hoe aon'le izy aon'le izy sanatria vavana de ny lela ohatra ny asana mpamosavy zany ohatra ka tamin'ny 20 alina amin'ny 20 alina vao mietsika jokojoko moramora de mitady lakôly ina le lakôly fotsifotsy ty de nosorana an'iny ny tendro ny efatra amin'le taratasy didim-pitsarana de napetaka moramora teo de lasa saingana fa maninona amin'ny fitsarana rehetra na io tribunal correctionnel fitsarana ady elokatsotra na io fitsarana ady madio ary sy fitsarana ady varotra momba ny varotra indrindraindrindra moa amin'ny koro fitsarana avo zany koro criminel ordinaire na ohatra zany eo amin'le toerana misy azy eo mpitsara de atsona manoloana azy eo prétoire ny anaran'le re aloha ery le misy azo kely iny azo meloka moa filaza azy amin'ny teny malagasy. Ny mpiady zany eo aloha eo sy mpiaro an'izy ireo de mpitsara eto de rehefa vita le fifandaharana amin'le ady ataon'ny rototo eo sy zay fanontaniana atao mpitsara eo de milaza mpitsara hoe isitaka ary zay andinika ny tiraraha ty zay mihitsy ny zava-nisy tamin'ny alakamisy moa ziny farany teo rehefa avy nampifandaharana tao amboda tao teo an'lohan'le mpitsara anankisivy tarihan'ny Jean-Éric Rakotoarso le avocat ny rototo nanatrika tao mpanao gazety sy ny député sasatsasany de nilaza Jean-Éric Rakotoarso fa tapitsara ny tsara andinika ny teodrara ary amoaka ny didim-pitsarana aoriana kely eo. Raha ry amin'ny fitsarana rehetra fitsarana ady elokatsotra ady sivily ady varotra sy ny fitsarana cour criminel rehefa amoaka amin'izay an'le didim-pitsarana le mpitsara de hitatsika tsara zany ho an'izay nanatro maso an'izany ho an'izay mijery film maneno mihitsy lakolosy ny fitsarana le prakidrara zany miteny an'izay de mihetsitra tsirairay amin'izay le mpitsara mitsangana daholo ny olona ao anaty trano fitsarana amin'io fotoana io de mipetraka daholo toy zao ny didim-pitsarana zany ny audience solennel d'autant plus ambonin'zay rehetrarehetra zay zavatra goavana be amin'ny fiainam-pirenena koa naninona Jean-Éric Rakotoarso sy ireo mpikambana valo hafa eo anivo fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy nanao an'io audience solennel io na ny zoma alina be amin'ny 20 alina raha zay ny eritreretina tokony hanaovana azy na ny sabotsy maraina ary audience publique et solennel zany hoe atream-bahoaka atream mpanao gazety de nitononina teo nanao an'le akanjo menamena be iny de nitononina teo didy fanapahana décision moa navoaka tamin'io raha fa tsy didim-pitsarana naninona ny tsy nanao an'izay fa naninona no petadrindrina tsokosoko no nanaovana azy mbola aprofo mitohaka amin'ny tendany fa tsy manaraka amin'ny fenitra
sy ny fomba mampanao eo anivon'indrindrindrindra fitsarana avo indrindrindrindra momba ny lalam-panorenana za Eric Rakotoasoa fa sanatry mivavana dinilela toy ireny ny seloka nataony reny toy ireny vocal tsy te ho hita-bahoaky reny de natao petradrindrina fotsiny de lasa antorika satria tokoa zay no ampifandraisitsika zay fanaovana petadrindrina fa tsy fanaovana audience solennelle amin'ny fanohana le dity fana sy le hoe aiza zao a za Eric Rakotasoa nanomboka tamin'ny zoma alina hatramitsika miresaky zao aiza izy moa ny tena voatory amin'ity raharaha ty satria izy raha teo nitondrona ao anatin'ny 930 amby zato ny lalam-panorenana hoe mahazo toriana izy am'izay dipitsara sy zavatra rehetra zay ataony ka everina fa adeloka na adeloka tsotra na adeloka bevava mahazo toriana izy aiza Jean Eric Rakotasoa tsika miteny zao raha tena madio ny eritreriny ara-masaha tena mijoro marina amin'ny heviny izy nanaovana ny dipitsarana momba fikampanganana ny filoam-pirenena de takina zay voalazan'ny olona hatramin'ny mpanao maro mpanao gazety sy ny indrindrindrindra ny solombavam-bahoaka manao fiampangana azy am'izao fotoana zao takina ny sehoany vahoaka am'ty androany ty avy amin'ny alalan'ny conférence de presse ohatra mba ilazany fa hoe tia mboly tia takina fa rehefa ohatra ka tsy manao an'izay izy de mazava ho azy mitombona am'izay le resaka be de be nandeha nanomboka tamin'ny zoma alina inona moa le resaka nambinitso ataotsika vaky batsilany eto zay resaka zay ny gazety la vérité ny lakamisy ny efa namoaka an'io resaka io ny larobia ariva de efa fata zomany hoe ivoaka ny diti-pitsarana larobia ariva de efa nandeha ny resaka navoaka ny gazety la vérité tamin'ny alakamisy teo nandeha ny resaka fa hoe any amin'ny sehatra ambony any any amin'ny restaurant maventy any ny ingetroka moa zany rehefa ariva ny andro any reo any am'le alatsiny mba ohatrohatra fotsiny alalantsika azy kisarisary bolongam-bary kely ohatra ny tototry ny zazakely zay ny ambony vilia miampy karoty silany kely anakiroa de zava-maintso kely anakiroa de misy kabaka kely eo ahena kely misimisy sosiny zay ny ambony vilia koa sakafo mba zaonko fa vitana katy 10,000 ariary 9,000 ariary vidiny io de satria zany hoe ngetroka be mpitondra vanjakana ambony zany ka de any am'reny reny matsy marika hoe ny mpanana sy ngetroka no mandeha mihinana any tsy voky aby nge fa zesta fotsiny zay ny atyko zay ve zay trany amy gargotany amy sosanitsety any ozy fa aty zay mba entina irehirehana amy mpiaramonina hoe zay tena ngetroka de tany am'reny restaurant salon reny UP my fitenin'ny frantsay zany hoe fatadaza ambony de ambony ary lafo de lafo raitra tany ny voany resaka hoe ndrehare ny mpitatana ambony ny HVM fa hoe vita ihany raharaha diti-pitsarana manadio an'ny filoham-pirenena ny voaka amin'ny manaraka eo asa amy zomafa raha fatarany ary efa voavidy avokoa ny tapakila ny fiaramanidina ho an'ireo membre tsirairay any haute cour constitutionnelle fa alefa any ivelany reo na alefa hiala n'Antananarivo reo raha vao mivoaka le diti-pitsarana larobia ariva ny voahan'izay de navoaka ny gazety la vérité tamin'ny lakamisy teo hoe mirereny mpitondra ambony ny HVM fa mipeny billet daholo reo membre ny Jean Eric Rakotasoa membre reo ny HCC reo fa hoe aposiny toedra raha milamina ka de alefa aloha miataka an'Antananarivo avy amin'ny alalan'ny fiaramanidina mandeha fiaramanidina reto Jean Eric Rakotasoa sy namany reto hiala an'Antananarivo
so de satria efa fatany fa hiteraka riza enjana be le dito-pitsarana satria dito-pitsarana dotandroka fotsiny manitsakitsaka ny lalàna fotsiny mamevana zavatra tsy nankatahana fotsiny fa fatany tsara zany de kisaka sa aloha nareo zay no manamarina ny antony hoe tsy nanao audience solennelle Jean-Éric Rakotoarso sy membre ny haute cour constitutionnelle tamin'ny zoma alina be amby 12 alina na ny sabotsy maraina ny laza le didy fanapahana fa natao petadrindrina satria ny mpiasa madinika manao ambodana mametaka le petadrindrina izy nanao le didi-pitsarana efa nadio ny ranony tana efa nikopa-kelatra lasany ambadika any ao no miteny hoe lasany evelany mihitsy araka le volazika tamin'ny voalohany hoe lasa ampariko eo apotsitry ny Tour Eiffel makasary alefa amin'ny Facebook rehefa avy eo tongilana tsika amin'ny tongilana roka hoe mba hitanareo hoe aty zay zany rehefa avy nametraka zavatra maloto tao tanàna tao tanindrazana tao de lasa zay ihany ny manazava hoe lasa isa zay hoe satria manevy mana am'le ratsy atao de tsy mahasarotsy eo vahoaka fa tonga de natao pedradrindra ny didi-pitsarana de lasa etsy an-dany moa misy an'io resaka friare ny azo vema moa tia am'riare mihitsy poerapoera tian'io anay ny fitondrana anay ny zao anay ndry anay ndry de efa mipoerapoera tsy mba mahay mitazona secret efa mivangainay edy biendreo jiaby efa mivangainay fa nividindreo ny biendreo rehetrarehetra efa nividiny de efa nameny any de io ary lizy fa mitombona manomboka mitombona vidindreo le bie natao petadindrina le didi-pitsarana fa tsy natao audience solennelle le prononcer les décisions nanomboka amin'ny sabotsy mandrako ty androany efa larobi androany tsy tapopoky Jean-Éric Rakotoarso ka mba andravonana n'izany rehetrarehetra any de mba zay ny défi lancentsika amin'ny Jean-Éric Rakotoarso raha mahadio ny eritreritranao raha ara-dalàna ny zavatra nataonao ary raha mahotra ka hanamporofonao fa tsy nividiana ny aso ve mabie tokoa ny ianao lasany a Paris tsy tsidika ny Trocadéro sy ny Tour Eiffel any misy oedy reo vahoakany any mipotrandro any manoloana ampanao gazety tsy mila fanazavana ianao tsy takina hoe atao fanazavana le didi-pitsarana anao tsy mahanazo am'izany mpanao gazety sy notsotra fa miseho fotsiny milaza hoe mbola ity aho hoe mbola za ety ty raha am'izay fomba ilazanao azy ao fa Madagasikara moa nasionaly de sy fomba filazanao zao fa mila mivatanao miseho de tsy terenao koa ary zoan'ny mpanao gazety zany mety afaka manontany fanontaniana vitsivitsy fa rehefa tsisy zay so de hoe raha pitso raha afaka pitso vo iseho zafaty hoe satria ve nitakina teto anivon'ny radio Free FM hoe mipotra de afaka raha am'roapolo ora vo hipotra de ka za teto foanako ka efa eninao le izy de iny ianao naka asa koa na ho alaina koa ny bohinina ny ramady andrakreo ohatran'le fomba mampanao le midina daholo mpandefa Jean-Éric any nampiakarana anatiny ty fa mila miverina aingana any Antananarivo fa gidagida be hony le ao takina hony ny fisehony vahoaka hoe aizy izy de fa izy reo no anatin'le fiaramanidina de hoe mijanona daholo sisa zay fa mila terina ty Antananarivo aingana ny androany rehefa manaparivin'ny andro anao tsy mipotra aora tsy le gazety atsoratra io fa aora amin'ny fomba fitenenana malagasy ka zay zay adiny ray no resantsika no nieritreretintsika resahana namananambintsofa somary niotra kely ary no ezahantsika mihitsy nentina mba ho azo mibe sy maro fa fikambana fiampangana efatra sosina no ataony solombavambahoaka any Jean-Éric Rakotoarso ary tsy azo hidivirana ny fisininy
jurisprudence constitutionnelle zay efa nampiasaina hatramin'izay teto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahana mitsara an'Jean Éric Rakotoarisoa eo anatin'ny fitsarana zay mirairay am'izay misy am'izao fotoana zao eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsika ndraiky miteny hoe meloko avy hatrany izy ka sasiana avy hatrany anjarany fitsarana io zany fa zay zany ny andrasatsika ary tsy andanin'izay mitaky aiza Jean Éric Rakotoarisoa misehoa vahoaka androany ty mba tsy apitatra an'izao resaka rehetrarehetra fa raha tsy zany de mitombona daholy nahazo vola raha vao vidiana ny azo vie mabe fotsiny anao de va corruption zay mora nge manamarina an'izany tsy hoe manoro ny Bianco amin'ny asany tokony ataony namanana Ambintsoa tsy maintsy misoratra any amin'ny mpivarotra biena avion any na any amin'ny agence de voyage io na any amin'ny Air Madagascar io na any amin'ny Air France io na era inona tsisy olona afaka mandeha hafa ny amin'ny ny biena taxi bourse le mba misy taratasy kely reny mahazo atao anarana boriborika bojobojo reny atao anarana de va lasa fa ny biena fiaramanidina tsy maintsy ny anaranao anaty karapanondronao zay anao vao afaka misidina mora manao an'izany fa na de adiny zany jerevana fotsiny volona nisy nanomboka tamin'ny zoma hariva mandrapatonga an'izao de hita hoe ranona nandeha ry ranona tsy maintsy fantatry zany tsy mila hoe manampaizany Bianco va mahay an'izany fa olotsotra de va mahay an'izany ka raha tena anao Bianco de zany fa na de adina tokony ataony satria ny fividana ny SVM bie na tsy SVM ary fa fanjakana bie ho an'le membre ny ACC de fa corruption zay kolokolo zay na zay fotsiny ary ka de zany rehetrarehetra zany no andrasatsika namanana Ambintsoa ilana tsiny fa somary niotra kely 10 minitra le fotoana zay fanarahantsika fa everina fa ny ilaina mihitsy nanazava amin'ny atsipriany ohatran'izay ary amin'ny ambaratongana ohatran'izay ny titre raha ty mba ho azotsika ho an'ny azo mpiaino ny zavatra miseho misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana zao.